Anna Nicole Smith. Zegny tantaratsika niany ty nataoko tamin'ny Facebook to tegna ny marobe intéressé. Misy nazy vraie version, misy ny mbola tsy mahay karaha nataoko zegny za tegna nitady mihitsy aboko nahay hoe kay moa zegny raha tegna nandalo tamindreo ty. Tsy azoviko ragnantsika fa tsy haiko magnangy viavy tsara. Etrika jiaby ny mahatsara izy satria izy naboako amin'ny vidéo io vraiment mannequin tegna ny hoe naharotsirotsy tamin'ny fotoagnan'andro tamin'ny 1994 ndreo nagnanaovandreo mariage ty. Mariage ty zegny sara mariage ty ndreo tegna ny maro olo nahita. De izy ty zegny reo fanojy tamin'ny striptease club. Nagana striptease ny fanodriandreo lafata moko e. De reo koa fanojy tamin'ny striptease club le Matuela efa 89 ans tamin'ny fotoagnan'io ary le tsy haiko magnangy mannequin 26 ans. Donc l'amour n'a pas d'âge. Oui, zetsika ary maro ny olo mivolagna zegny. Koa reo fanofanody igny efa matetiky zegny Matuela ty mangataka hoe i anaty mba agnano mariage aminazy. Tsy nikeny anaty, tsy nikeny. Ndraiky tamin'ny 1994 io nikeny raha mariage. I Matuela ty zegny efa era mahalala ny fanagnambolananazy tamin'ny fotoagnan'io satria volanazy mandeha 1,6 milliard de dollars fanagnananazy. De reo kofa niaraka nandeha tamin'ny fotoagna nandeha zegny tegna hoe magnano vacances tout. Ino raha niboaka 14 mois. Taogna araiky mahery niarandreo naty zaho raha Matuela ty. Ino amizegny surprise niboaka tao? Tsisy agnarana ny Anna Smith io tagnatin'ny testamentnazy. Nanomboko teo le problème teo le nampasiro le tantara. Tsy mampasiro moa fa teo zegny le tegna nampalaza le kanjo ty satria mboan'ny journaliste jiaby zegny tegna ny nagnadary tamin'ny fotoagna. De i Matuela ty zegny i James Marshall, i James ty managna zanaka lehilahy araiky. Izy zegny zanan'io zanaka tokana. De koa fa nivakigna testament, ino raha nisoratra tagnatin'ny testament to? Nisoratra fa izy araiky fa mandoa fa tsisy agnarana ny Anna na izy vady mariage. Teo zegny nitory Anna. Nitory zegny le tsy haiko magnanty izy nivolagna fa boka aminao tsy niranorata ny vady koa agnarana anaka agnatin'ny testament. De ino moa raha niseho fa resy Anna tamin'ny tribunal. Resy izy tamin'ny tribunal tagny igny tsy raha afaka atao satria efa lalagna mipetraka hoe agnarana anao tsy misaotra agnatin'izy ty de anao tsisy raha lovenao. Tsara hoatrika fa efa mannequin izy taloha reo fivadiany. Donc dikan'zegny tsy via hoe départ à zéro loatra na nanambady milliardaire izy. De malheureusement moa tsisy raha navoahazony zegny tamin'ny raha momba le Matuela satria io koa zegny efa 90 ans mihitsy zegny le Matuela maty ampalahelo. Donc amina manoka hoe na amour par intérêt na tsy amour par intérêt fa ile Matuela malo jusqu'à izy maty izy nivolagna hoe zaho izy Anna volagny tegna nasambotra za ary zaho izy tegna nizo izy nahitako fasambara. Ary Anna Smith ty koa zegny naty tamin'ny 2007 efa maty izy io. De izy nivolagna hoe zaho izy nitia hivadiko tamin'ny fonaka jiaby. Zaho izy tsisy resaka vola loatra volagny na raha zegny fa tegna nitia izy volagny za ary niezaka nankatia izy jusqu'à izy maty. Tegna hoe iroroe moa tegna nivolagna hoe zahay nifankatia fa ny mahagaga le agnaranazy tsy tafetraka agnatin'ny testament ary zegny reo tegna nahalava tantara ty. Fa amina manokana zegny tiako hita amin'ny commentaire karakory hevitrinao par rapport amin'ny histoire karaha ty. Amour par intérêt sa hoe perte izy nantena nambady Matuela io. Zegny tantaratsika niany. Anao koa mbala tia hitandregny tantara misimisy aza digna misabony de magnapetaka pouce bleu.